Ny ataonay androany dia fakakevitra ny tanora malagasy, fakakevitra nasionaly mahakasika ny drafitr'asa maneran-tany ho an'ny karazany zava-manan'aina izay ho tapahana any amin'ny COP 15 ny Convention sur la diversité biologique. Amin'ny maha-fakakevitra nasionaly azy dia tanora manerana nosy no ezahany nasaina, izany hoe nisy ny tanora avy amin'ny fikambanana maromaro eto Antananarivo, dia misy ihany koa ireo tanora avy any amin'ny faritra, izany hoe niaraka tamin'ny Tafimiavo Zandriny any anivon'ny faritra, ohatra hoe faritra Amoronmania, faritra Diana. Misy ilay drafitra maneran-tany ho an'ny karazany zava-manan'aina izay misy fifampirarahana maneran-tany amin'izao fotoana izao, dia izy io no andrafitra ny hoe ahoana ny fomba hitantanantsika olombelona voalohany indrindra, ny karazany zava-manan'aina sy ny harena voajanahary ananantsika, ny fomba hiarovana azy, fomba ampiasana azy amin'ny fomba lovanjafy sy fizarana ny tombotsoa azo amin'izany. Ny tanjakantsika eto Madagasikara aloha izany voalohany indrindra, Madagasikara dia ao anatin'ilay atao hoe pays méga divers ary koa hotspot de biodiversité, izany hoe manan-karena izay tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara tsika amin'ny harena voajanahary, fa nefa kosa anisany tena hoe betsaka tsindry miantraika amin'izany. Dia Madagasikara izany dia anisany hoe eo amin'ny voalohany sehatra raha amin'ny fijery ny firenena hafa, satria amin'izay mampanan-karena anazy izay. Fa eo ihany koa nefa ny hoe fanambo an'i Madagasikara izany dia ny iarovana ireo harena voajanahary ireo voalohany indrindra, fa ihany koa amaliana ny filan'ny mponina izay tena hoe miankina betsaka amin'ireo harena voajanahary ireo amin'ny fivelomana. Tanora malagasy aloha izany voalohany indrindra, matotongeto reto tanora be dia be reto, dia tena liana izy. Dia raha mijery any amin'ny tambazotran tserasera na ny manodidina antsika dia misy foana fikambanana tanora manao zavatra amin'ny resaka tontolo iainana, mandray anjara amin'ny hetsika rehetrarehetra izay azo atao. Dia eo ihany koa moa izany ny fiaraha-miasanay manokana miaraka amin'ny tambazotran'ny fokon'olona mitantana ny harena voajanahary na Tafimiavo, dia anisan'ny zavatra voizinay ny hoe fiarovana ny zoan'ireo mpiaro ny tontolo iainana. Dia miezaka izay manaitra foana raha misy trangan-javatra toy ireny, dia mampafantatra an'izay olona mpanaraka anay amin'ny tambazotran tserasera hoe inona ny tranga misy, inona ny zavatra tokony atao. Dia hoe fomba fijerin'ny tanora, satria io drafitra maneran-tany ho an'ny tontolo ho an'ny karazany zava-manan'aina io dia maritra hoe ohatry ny ahoana izany ny tontolo iainantsika rapitso. Dia ho anay tanora tokony hoe manapa-kevitra ho anay miaraka aminay, izay aloha izany voalohany indrindra. Dia tokony hamoaka izay karazana sosi-kevitra ho an'ireo tanjona tokony ao anatin'io drafitra io. Avy eo ihany koa izay hamoaka drafitra stratezika nasionaly mba ho fampiatiana sy fampandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fanatanterahana an'io drafitra io eto Madagasikara.